Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavan'i Josoa Kristy tombontsika. Amen. ARAHO ny lalàna dia ho ambinina ianao. ARAHO ny lalàna dia ho ambinina ianao. Ho finainantsika an'io amin'izao voalohan'ny volana febroary izao. Dia amin'ny bokin'ny Josoa toko voalohany, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehova, dia hoy Jehova tamin'i Josoa zanaky Nona mpanompon'i Mosesy: efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mita ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy, dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo, araka izay voalazako tamin'ny Mosesy hatramin'ny efitra sy iry Libanona iry, ary hatramin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata. Ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Tsy hisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nombako an'i Mosesy no ombako anao koa. Tsy handao anao na ahafoy anao aho, mahereza sy mahatanjah. Fa ianao no ampandova ity firenena ity ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahereza sy mahatanjah tsara ianao. Hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nandidin'i Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia, mba ambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia ahalavo rary ny lalànao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy anao va aho, koa mahereza sy mahatanjah. Aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehova Andriamanitra aho amin'izay rehetra alehanao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. ARAHO ny lalàna dia ho ambinina ianao. Josoa izay nandimby an'i Mosesy no voatendrin'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely hiditra ny tany Kanana. Dia iny ro baiko toromarika avy amin'Andriamanitra ny amin'ny hirosony ho any amin'ilay tany fampanantenana, ilay tany izay tondra dronono sy tantely teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely raha teo. Ny zavatra izay hitantsika eto amin'ity mofinainy ity ry havako malala dia izao manao hoe: efa sitrak'Andriamanitra ho an'ireto vahoaka ireto ny tany fampanantenana. Tany efa nampanantenana efa hatramin'ny andron'i Abrahama io. Dia iny ro efa novonon'Andriamanitra ho azy. Efa tany efa vonona, efa araisim-potsiny, efa nomanin'Andriamanitra tamin'ny fomba rehetra hatramin'ny voalohany izany. Ny alehibeany aza dia efa voafaritra eto hoe hatramin'ny efitra ka hatramin'ny Libanona, hatramin'ny ony lehibe ka hatramin'ny ony Eufrata, mandalo ny Etita hatramin'ny ranomasina lehibe, any andrefana no taninareo. Efa voafaritra mazava ho an'ny zanak'Israely io tany fampanantenana io. Amin'izay angatahana amin'izy ireo fotsiny dia ny ankatoa, ny didy sy ny lalàna. Raha tsy haivina, tamin'ny andron'ny Mosesy dia nomena azy ireo avokoa ny lalàna maro samihafa. Lalàna izay ahafahan'izy ireo
mitondra tena, hiazo ny tany efitra, hiditra ny tany kanana, ary mba hahafahan'izy ireo miaina sy mivelona amin'io tany vaovao, tany fampanantenana nomen'Andriamanitra io. Zao zany no foto-kevitra lehibe amin'io tany io manao hoe, satria tany vaovao no omen'Andriamanitra azy, dia nomena ihany koa ny lalàna vaovao ahafahan'izy ireo mivelona sy miaina amin'izany tany izany. Io zany ilay tonga amin'ny fitenenantsika hoe tanin'Andriana tiana honenana, ny satan'Andriana tsy maintsy efaina. Tena ataon'Andriamanitra eto mihitsy raha mijerytsika fa tahaka ny endrika baiko, didy, ny fankatoavana io lalàn'Andriamanitra izay nomena io. Io no loharanon'ny fiadanana. Io no antoko ny fonenana ao amin'ilay tany vaovao nampanantenan'Andriamanitra. Zay te hitoetra amin'ny fiadanan'Andriamanitra arak'izany, dia tsy maintsy mankatoa ny lalàny, manaraka ny didiny, ary tonga fitahiana ho azy ireo. Mariantsika tsara zany ao anatin'izany fa fitahiana, fahasoavana no fanambinana no ateraky ny fankatoavana ny lalàna. Tsy lalàna mangeja, tsy lalàna manery, tsy lay lalàna zay mitondra antsika ho amin'ny fanandevozana, fa lalàna manafaka, lalàna mampiadana, lalàna andraisam-pitahiny ao amin'ny izay misy ny fanarahan-dalàna no misy ny fahasoavana sy ny fitahiana. Tsy gaga tsika raha tonga tety ambony tany ilay zanak'Andriamanitra dia Josoa Kristy, raha toa ka tsy nandrava ny lalàna izy, mifanohatra amin'izany ary tonga izy hanatanteraka ny lalàna, satria ao amin'ny fankatoavan-dalàna no misy ny fiainana. Dia endro Kristy tonga amin'izao tontolo izao, fiainana ho an'izao tontolo izao. Hoy izy ny teny manao hoe zao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Ry havako malala ao amin'ny Tompo. Mazava zany ny lesona fa tena mitondra fahasoavana ho an'ny fiangonana, fahasoavana ho an'ny fiarahamonina, fahasoavana ho amin'ny firenena ny fankatoavan-dalàna. Tsy natao hanery na hangejantsika ny code civil na ny lalàm-piarahamonina samihafa izay hiainantsika sy hivelomantsika amin'ny fiarahamonina misy atsika. Tahaka izany ihany koa ao anatin'ny fiangonana, raha misy ny foto-dalàna sy ny fitsipiky ny fiangonana, raha misy ny fitsipika anatiny, fifampifehezana, dia tsy sanatria angeja, tsy sanatria amatotra, fa hahazahoana fiarahamonina vanona, fiarahamonina tandalàna, fiarahamonina izay mirindra. Eny, izany mihitsy no miaro atsika ka mitondra atsika ho amin'ny fiarahamonina izay feno filaminana sy fandriam-pahalemana. Tsarovy ary avako malala, ao amin'izay misy ny fankatoavan-dalàna no misy ny fitahiana, misy ny fahasoavana ho an'ny fiangonana, ho an'ny fiarahamonina. Eny, tsy maninona koa miainga ao an-tokantrano ny tsiraray avy ary ao amin'ny ankohonana dia misy ny fifampifehezana, ny amin'ny fizaran-draharaha, ny amin'ny fifampifehezana, ny amin'ny fitezana ny ankizy, ny tanora, ny amin'ny dinidinika samihafa ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana indrindra hahasoa, hahatsara ary indrindra mikendry mandrakariva izay hampandroso ny fiangonantsika. Dia an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay noho Andriamanitra
lay efa nandrindra nandamina ny fiarahamonina misy anay. Sotranao zay Tompo fa tonga Jesoa zanakao atanteraka araka izay nambarany raha teo ny lalàna. Dia misaotranao nandrindra ny fiarahamonina misy anay. Ankehitriny zay dia mitondram-bavaka kosa reo rehetra misehatra ao anatin'ny lalàna fitsarana. Hitanao fa toa zary mangeja, zary mamatotra, zary anjakan'ny kolikoly aza indraindray, dia mivavaka ho an'ireny mpanomponao miasa ao anatin'ireny, ho arovanao ary ho ahitsinao hifanaraka amin'ny fiara amin'ny izay efa nandrindranao ny fiarahamonina hatramin'ny voalohany. Dia izany no etaetanay mba hitondra fanafana ho an'izao tontolo izao, angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tomponay. Amen.